so much for
mbola faly riavana miarahaba atsika rehetra mahazo ity marainy ity ary mbola faly ihany koa miarahaba ny zanaky ny fiangonana Luterana Malagasy izay mbola mahazo izao fotoana izao izay ankalazana ny 10 taona zay nijoroan'ny vondrona. Miarahaba atsika rehetra ao anatin'izany ary misaotra ny tompo ihany koa mbola azahoantsika izay fotoana zay zany. Ny fampianarana zay hoentina eto dia araka hitanareo voasoratra ao anatin'ny programany hoe ny azo fijaliana irery ihany no teolojianay. Izay hitanay fa teny filamatra ato amin'ny zanaky ny fiangonana Luterana Malagasy zany teny zany. Mialohan'ny zavatra rehetra nefa dia hivavaka isika ametraka ny fotoana ampelantanan'Andriamanitra tompontsika zany vavaksika. Saotra Jesosy mbola azahoan'ny zanaky ny fiangonana Luterana Malagasy ny mankalaza ny 10 taona. Betsaka ny hetsika rehetra zay atao fanamariana izany fotoana zany ary tafiditra ao anatina zany ny fampianarana samihafa zay atolotra ny zanaky ny fiangonana, ny zanaky ny FLM zany. Dia magnataka aminao zay ny tarianao hatrany ny fampianarana rehetra zay atao mba hitondra hery sy finoana ao anatina zay mandre izany. Ny tenanay manokana dia hitondra fampianarana ao anatin'izany ary mangataka aminao hitarika amin'ny fanahy masina ny fampianarana zay atao dia teo koa ireo zay miaino. Mamindrafo aminay Jesosy ary mamelany elokay fampanohitsy zay amin'ny anaranao no ametranay izany vavaky zany. Amen. Araka ny voalaza teo dia ny fampianarana zay atolotra anareo dia ny hoe ny azo fijaliana irery ihany no teolojianay. Eto dia tsara ny mampatsialo voalohany indrindra fa raha resahana izany azo fijaliana izany dia ny folo ny teolojia luterana mihitsy no resahana ao anatin'izany. Raha izany azo fijaliana zany esoronao amin'ny teolojia luterana dia manafoana avy hatrany ny maha-luterana mihitsy zany. Manafoana ny maha-luterana zany. Sahala amin'ny manatsoaka fon'olona anankiray avy ao anatiny ka tsy maintsy mitarika ny fahafatesany zany. Zany ho lazaina mba ho ilazana ny lanjany zany azo fijaliana izany amin'ny teolojia luterana. Zany dia setry ny teolojia ny voninahitra ary ho hitantsika moa ny fanazavana azy. Raha fintinina na lazaina amin'ny teny fohy ny hoe teolojia ny azo fijaliana dia ny teolojia izay milaza fa rehefa nijaly sady maty Jesosy nombona ambony azo fijaliana dia ny maha-olombelona azy sy ny maha-Andriamanitra azy mihitsy no maty sy nijaly teo ambonin'izany azo fijaliana zay zany. Zay zany ny teolojia ny azo fijaliana zany. Zany hoe ilay Andriamanitra mihitsy no nijaly maty ary voaomby teo ambonin'ny azo fijaliana. Zay zany izy. Fa ny teolojia ny voninahitra dia setriny zany. Ny teolojia ny voninahitra dia ny teolojia izay manao hoe rehefa nijaly sy voaombo ary maty teo ambony azo fijaliana Jesosy dia ny maha-olombelona azy ihany fa tsy ny maha-Andriamanitra azy. Afaka misaraka zany ny maha-olombelona azy sy ny maha-Andriamanitra azy ary ny maha-Andriamanitra azy izay fanahy ka tsy azon'ny olombelona ampijaliana na vonoana amin'ny azo fijaliana dia efa niakatra tamin'ny voninahiny
rehefa nanomboka voasambotra sy nampijaliana ary nombona tamin'ny hazofijaliana ilay olombelona ny tafinofo sy ra dia Jesosy avy any Nazareta zany. Fa ilay parti mandriamanitra azy zany efa tsy tao tamin'izay fotoana zay zany ny teolojian'ny voninahitra zany zay. Izy io dia nisy adihevitra teolojika lehibe zay natonga azy adihevitra teolojika efa nanomboka tany amin'ny taonjato voalohany, faramparany taonjato voalohany na taonjato faharoa tany hatramin'ny taonjato fahadimy ary nitohy tany amin'ny taonjato fahinambifolo dia tamin'ireo reformatora ka natonga ny fanavanany hoe teolojian'ny voninahitra sy ny teolojian'ny azo fijaliana. Ho anao zay liana bebe kokoa amin'ny fanazavana amin'ny Antsipriany dia manazava an'io adihevitra kristolojika io aho ao amin'ny texte zay nosoratako ao amin'ny efa nalefako emailana amin'ny adimiana zay zavatra zay dia azonareo angatanany ao manazava amin'ny Antsipriany ny fizotra na ny fandehan'ny adihevitra kristolojika teo amin'ny tantara ka natonga an'izany hoe teolojian'ny hazofijaliana sy ny teolojian'ny voninahitra zay zany. Ao amin'ny tapany voalohany dia manazava ny adihevitra teolojika ao nanomboka tamin'ny taonjato faharoa hatramin'ny taonjato fahadimy ary amin'ny tapany faharoa dia manazava ny adihevitra kristolojika tamin'ny taonjato fahinambifolo ary amin'ny tapany fahatelo ny famelabelarana dia manazava ny fivelaran'ny fahazahoana ny teolojian'ny hazofijaliana sy ny teolojian'ny voninahitra amin'ny texte zay nisoratako zany. Fa izay ho resako eto androany dia momba ny tapany fahatelo dia ny fivelaran'ny fahazahoana ny teolojian'ny hazofijaliana sy ny teolojian'ny voninahitra. Iveriko fa izany no tandrifatsika kristianina ankapobeny fa ho anao zay tia fantatra ny Antsipriany ny fizotra ny adihevitra na fanazavana Antsipriany kokoa dia afaka mamaky ao amin'ny texte. Nanomboka teo amin'ny indrindrandrindra tany amin'ny taona 1577 na 1580 1577 moa navasoratra ny formule de concorde boky zay mirakitra ny fampianaram-ponoana loterana izy io na ny fampikim-ponoana loterana ary tamin'ny taona 1580 zay navasoratra ny book of concorde nanomboka tamin'izay fotoana zay zany dia lasa fototro ny teolojia loterana mihitsy ny teolojian'ny hazofijaliana ary lasa marika manokana zay ahafantarana ny teolojia loterana izany nanomboka tamin'izay fotoana zay iny fa mandraka ity androany aza mandraka ity androany. Miainga avy eo amin'ny fandraisana ny Kristy voahombo tamin'ny hazofijaliana dia ny mahandriamanitra azy sy ny maha-olombelona azy zay tsy misaraka ny teolojian'ny hazofijaliana ary mivelatra mankana amin'ireto foto-kevitra telo ireto. Ny foto-kevitra voalohany dia ny fahitana an'Andriamanitra irery ihany ao amin'ny hazofijalian'ny Kristy, zay no voalohany. Ny faharoa dia ny hazofijalian'ny Kristy izay mandrodana ny fieverana ny asa tsara rehetra ho lalam-pamonjena arodany teolojian'ny hazofijaliana zany. Zay no hevitra faharoa. Ary ny hevitra fahatelo dia ny hazofijalian'ny Kristy, izany hoe ny fifandraisan'ny hazofijalian'ny Kristy sy ny fahoriana samihafa zay atrehiny mino amin'izao fiainana izao. Io zany ny hevitra fahatelo areo dia tiako resahana betsaka indrindra amin'ny vanim-potoana zay atrehantsika ny valana aretina amin'izao fotoana zao ka hitondrana teny fampaherezana ao anatina zay fotoana izay.
setrin'ny teolojia nazy fijaliana nefa dia raha izay no fivelaran'ny teolojia nazy fijaliana. Ny teolojian'ny voninahitra kosa dia mivelatra mankany amin'ny fitadiavana an'Andriamanitra sy ny fitoriana ny heriny magaga mba amin'ny voninahiny ivelany azo fijalian'ny Kristy, ivelany azo fijaliana, mandingana ny azo fijaliana. Ary tsy magaga zay zavatra zay satria mandray izy reo fa Andriamanitra zany tsy vomy tamin'ny azo fijaliana fa ny maha-olombelona an Jesosy ihany no vomy tao fa tsy ny maha-Andriamanitra azy. Ka dinganina ao anatin'izany ny azo fijaliana satria tsy important zany zay. Io dia azo lazaina mitovitovy amin'izay ataon'ny fiangonana secte amin'izao fotoana zao zay zavatra zay, izay mitory ny herin'Andriamanitra mahagaga mba amin'ny voninahiny kanefa ivelany azo fijalian'ny Kristy fa amin'ny fahagagana sy ny fanasitranana no itoriana an'izay zany, amin'ny fahagagana sy ny fanasitranana zany. Reny évangile de prospérité reny, évangile de miracle rehetra reny zany dia izy daholo zany reny. Ary hitantsika fa roborobo be io teolojia ny voninahitra io am'izao fotoana zao ka mila ijoroana tsara sady torina tsara ny teolojia ny azo fijaliana. Amin'ny fanazavana ny hevitra voalohany amin'ny teolojia ny azo fijaliana dia manazava Lutera fa, Martin Lutera zany manazava izy fa ao amin'ny Kristy nanetry tena tonga nofo ary voaomy tamin'ny azo fijaliana ireriany no ahitana an'Andriamanitra, fa ivelan'ny zany izy dia ny devolo zany no hitanao, devolo zany ny diable zany no hitanao Lutera ivelany zany azo fijalian'ny Kristy zany. Ny azo fijaliana ny teolojian'ny voninahitra nefa dia miezaka mitady an'Andriamanitra sy mitory ny heriny magaga mba amin'ny voninahiny ivelany azo fijalian'ny Kristy, fa ny teolojia ny azo fijaliana kosa dia mitory ny heriny magaga mba amin'ny voninahiny ao amin'ny azo fijalian'ny Kristy, dia teo amin'ny nandreseny ny fahafatesana tamin'ny tsanganany tamin'ny maty koa zany ijoroana sy itoriana an'izay heriny magaga mba amin'ny voninahiny zay zany. Tsy zany anefa no heverin'izao tontolo zao ho ahitana an'Andriamanitra arak'izay voalazan'i Paoly hoe ny jiosy mila famantarana, jentilisa koa mitady fahendrena, fa zay kosa ho izy dia mitory an'i Kristy zay voahombo tamin'ny azo fijaliana, izay fatafotoinana amin'ny jiosy ary fahadalana amin'ny jentilisa. Tsy magaga aloha raha ohatra ka fatafotoinana amin'ny jiosy zany ary fahadalana amin'ny jentilisa koa, satria raha ny fiantonan'i Jesosy teo ambony azo fijaliana na ny fahafatesany teo amin'ny azo fijaliana no resana, zay fahafatesana fanalambaraka mihitsy tamin'izay fotoana zay, dia ohatrany tsy Andriamanitra zany izy, ohatrany tsy Andriamanitra izy, kanefa izany indrindra no maha-Andriamanitra azy, satria manambara ny fandresen'ny fitiavany zany zay. Andriamanitra fitiavana izy, ary ao anatin'izany azo fijaliana zay zany no manambara ny fandresen'ny fitiavany, manambara ny fandresen'ny fitiavany zay. Ka io dia zay no ilazana fa ao amin'izany ireriany no ahitana an'Andriamanitra, indrindra ny maha-Andriamanitra fitiavana azy. Ny hevitra faharoa dia amin'ny fivelaran'ny teolojia ny azo fijaliana zany, dia ny azo fijaliana izay mandrodana ny hevitra rehetra izay manao ny asa tsara ho lalam-pamonjena. Arodany teolojia ny azo fijaliana zany izay. Zany dia mifandray amin'ny fampianarany Martin Lutera momba ny fanamarinana, momba ny fanamarinana,
arak'izay voalazany ty teolojiana anankiray hoe ny teolojiany azo fijaliana de ny teolojiany fanamarinana, ary ny teolojiany fanamarinana dia ny teolojiany azo fijaliana. Izy io dia mifandray amin'ny fampianarany Anselma tany amin'ny taonjato faha 1 tanoany, momba ny teoria anselemiana momba ny fanavotana. Manazava betsaka momba an'io aho ao amin'ny texte, ka azonao vakina ho anao zay liana amin'ny fanazavana zany. Ny fampianarany Anselma dia azo everina fa niankinany Lutera, satria i Anselma dia mampianatra fa tsy azo divirana mihitsy ny fahatongavan'Andriamanitra ho nofo sy ny fahafatesan'i Jesosy amin'ny maha-olombelona sy maha-Andriamanitra azy mba ahatanteraka ny famonjena izao tontolo zao. Io dia voalazany Anselma amin'ny fampianarany momba ny hoe nahoana Andriamanitra no tonga olombelona zany, ampianarany Anselma zany zay. Ao amin'ny Kristia izay voahombo sy nitsangana tamin'ny maty arak'izany dia misy ny famoronana vaovao izay ataon'Andriamanitra, misy ny famoronana vaovao izay ataony, ary zany dia araka zay voalazan'ny Paoly apôstôly ao amin'ny Korintiana faharoa 5:17 hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy hoy Paoly dia olom-baovao izy, olom-baovao izy. Zany hoe amin'ny teny grika lay lazany hoe olom-baovao dia kainektisis. Raha jerena arabaky teno ny dikan'izany dia hoe zavaboary vaovao zany, zavaboary vaovao mihitsy zany zay. Ka raha ohatra ka ho amin'ny Kristy no mahateraka lay olom-baovao amin'ny azo fijaliany sy ny amin'ny fahafatesany ny azo fijaliany zany, dia tsy maintsy midika zay fa tena mandrava avatrany mihitsy ny ezaka rehetra zay ataon'olombelona mba ho famonjena ny tenany, fa mampitodika azy kosa amin'ny azo fijalian'ny Kristy zany zay, mampitodika amin'ny azo fijalian'ny Kristy, araka zay voalazan'ny Paoly apôstôly manao hoe, araka zay voalazan'ny Martin Lutera zany. Martin Lutera dia manao hoe raha mijery ny tena koa ho izy dia tsy hitako zay avavonjy ahy, fa raha mijery an'i Kristy sy ny azo fijaliany kosa aho dia tsy hitako zay avery ahy. Martin Lutera zany milaza an'izay. Amin'ny hevitra fahatelo farany momba ny teolojiany azo fijaliana na ny fivelaran'ny teolojiany azo fijaliana zany, dia ny fifandraisan'ny fijalian'ny Kristia amin'ny fahoriana samihafa izay atrehiny mino amin'ny vanim-potoana ankehitriny. Anisan'ny tsindrian'ny Martin Lutera zay zavatra zay. Araka ny Lutera dia tsy milaza fanambaran-tenan'Andriamanitra ao amin'ny azo fijalian'ny Kristy fotsiny ny teolojiany azo fijaliana, fa ny fanambaran-tenany ao amin'ny fahorian'ny mino ihany koa. Tsy hafa izany fa ny fanambaran-tenany fa izy no mitondra ny tantara, ary tantaran'izao tontolo zao zany, ary koa tompony teny farany momba ny fahoriana rehetra izay atrehiny olony amin'izao fiainana izao. Tsindrian'ny Martin Lutera zany. Tsy zany ihany fa ny fahoriana izay atrehiny mino dia tsy mba hikendren'Andriamanitra loza ho azy, fa fiadanana ho azy kosa, araka izay voasoratra ho amin'ny Jeremia mpaminany 7:20 hoe izaho manana hevitra zay heverako anareo dia hevitra zay ahatonga fiadanana fa tsy loza. Zay no voalazan'i Jeremia ao amin'izay teny zay zany. Ankoatr'izany dia tsindriana koa
ao amin'ny fifandraisan'ny fijalian'i Kristy sy ny fahorian'ny mino, ny tsy fandaozan'Andriamanitra ny olony na inona ny karazam-pahoriana rehetra zay atrehiny. Andriamanitra zany tsy mba mandao azy. Tsarona ao anatin' zany fa lalana efa nandalovan'i Kristy tamin'ny namonjeny izao tontolo zao ny fahoriana, ary tsy maintsy andalovany izay rehetra teo vaovonjy koa izany. Io no voalazan Jesosy raha milaza izy manao hoe aty am'izao tontolo zao no ahitanareo fahoriana, ary zao koa no voalazany hoe tsy maintsy mitondra ny azo fijaliana isan'andro ny mpianany ka manaraka azy. Fa izay tsy mitondra ny azo fijaliana ho izy dia tsy azo ekena ho mpianany zany zay. Zay voalazan Jesosy zany zay. Na izany aza nefa dia Kristy tsy mba mandao ny olony ao anatin'ny fahoriana, fa miombona aminy atrany amin'ny fahoriana rehetra izay atrehiny, ary mampandresy azy am'izany. Zany hoe miombona amin'ny azo fijaliana zay atrehiny olony izy, ary mampandresy azy am'izany fahoriana izay zany. Ny teolojia ny azo fijaliana dia tsy hoe tsy mitory ny herin'Andriamanitra na ny fandresen'Andriamanitra, fa mitory izany tokoa izy dia ny fandresen'i Kristy teo amin'ny azo fijaliana, dia ny fitsanganany tamin'ny maty ka nandreseny ny fahafatesana. Izany dia araka zay voalazan'i Paoly hoe rehefa hafatesana, aiza ny herinao, aiza ny fanendronanao izy. Any amin'ny Korintianina voalohany toko 5:10 any izy miresaka an'izay, ka resanao anatin'izany hoe ny fahafatesana ho izy no resena ka levona zany lay fahafatesana. Io dia mpianarin'ny Paoly izay zavatra zay, ka resana ao anatin'ny teolojia ny azo fijaliana zany. Ny fahafatesan'i Kristy dia miantoka fiainana ho an'ireo zay mino azy teo amin'ny fitsanganany, ary ny fitsanganany dia manambara fampandresy izy, ary ny fandreseny dia miantoka fandresena ho an'ireo rehetra zay mino azy ao anatin'ny fahoriana. Miantoka fandresena ho an'izay mino azy ao anatin'ny fahoriana zany. Amaran'izany fa na dia tsy maintsy miatrika fahoriana aza ny mino an'i Kristy, dia mahita ny herin'Andriamanitra ao amin'ny azo fijalian'i Kristy irery any, ny mino ny teolojia ny azo fijaliana ao anatin'izay. Ka ny teolojia ny azo fijaliana dia mahita ny herin'Andriamanitra ao amin'ny fahorian'ny mino, dia ny herin'Andriamanitra zay mampandresy ny mino ao amin'izany fahoriana izany. Ary toy izany koa ny voninahiny, raha mahita izany ao amin'ny azo fijaliana irery ihany no teolojia ny azo fijaliana, dia midika izany fa miseho ao amin'ny fahorian'ny mino koa ny voninahitr'Andriamanitra, dia amin'ny fanekena ny fitondran'Andriamanitra mahasoa izany. Fa amin'ny fanekena sy ny fatokina ny fitondran'Andriamanitra mahasoa no ahitana ny voninahiny ao anatin'ny fahoriana. Ampianarina ao anatin'ny teolojia ny azo fijaliana izany hoe ao anaty amin'ny fanekena sy ny fatokina ny fitondran'Andriamanitra mahasoa no ahitana ny voninahiny ao anatin'ny fahoriana. Martin Luther dia manindry fa ny fahoriana atrehny mino eto amin'izao fiainana zao dia takaitra mipetraka noho ny tsy fanaran'olombelona ny sitrapon'Andriamanitra tamin'ny voalohany, araka izay voalazan'i Paoly hoe ny fahadisoan'ny anankiray no nahatonga fahafatesana ho an'ny maro,
satria samy efa nanota koa zany izy rehetra. Io voalazan'ny Paoly ana amin'ny Romana 5:12 na amin'ny 5:15 any koa izy miresaka an'izay. Ny fahoriana eto amin'izao tontolo zao dia misy fandraisany amin'izany tsy fanarahan'olombelona ny sitrapon'Andriamanitra tamin'ny voalohany zany, ka zavatra tsy mba azony mino hialana raha tsy eo amin'ny fahafatesana. Eo amin'ny fahafatesana zany vao afaka am'izay izy ka tafafindra mankana amin'ny fiainana amin'ny fahafenoany, ilay fiainam-pahasambarana izay atolotro Kristy azy teo amin'ny fitsanganany tamin'ny maty zany. Ka lalana zay tsy maintsy andalovan'ny mino ny fahoriana fa tsy azo ialana zay, tsy azo ialana zany zay. Zany dia arak'izay voalazan Jesosy ao amin'ny Jaona 4:17 hoe aty amin'izao tontolo zao no ahitanareo fahoriana. Ny tohiny kosa ny hoe nefa matokia fa izaho efa naharesy izao tontolo zao dia mampanantena fandraisena ho an'ny mino azy ao anatin'izany fahoriana zany, araka izay voalazantsika teo aloha. Ahoana nefa izany hoe mandresa ao anatin'ny fahoriana, inona no dikan'izay? Ny dikan'izany dia tsy manambara fahafahana ao anatin'ny fahoriana misy, tsy izay zany no hevitra zay, fa mahajoro ao anatin'ny fahoriana kosa ka tsy miembotra amin'ny finoana any Kristy, eny fa na dia miantra manaina aza izany. Sasaala amin'ny reny tantarany martiora reny no ahitantsika an'izany hoe kristiana mandresa ao anatin'ny fahoriana zany reny. Miantra manaina mihitsy fa tsy mivadika amin'ny fanarahana any Kristy zany. Zay zany hoe mandresy ao anatin'ny fahoriana zany zay. Ampianarin'ny teolojian'ny azo fijaliana ao anatin'izany fa ny fiadanana izay atolotro Kristy ny mino azy dia afaka mamakivaky ny fotoan-tsarotra rehetra zay atrehiny amin'izao fiainana izao. Zany hoe afaka traverser ny moment difficile rehetrarehetra izay atrehin'ny olony zany zay fiadanany Kristy zay zany. Satria tsy mba zavatra momba izao fiainana izao no iankinany, fa ny firaisana amin'ny Kristy voahombo sy nitsangana tamin'ny maty kosa. Ka na manao ahoana ny fandenjavatra misy eto amin'ity fiainana ty zany, na vadibadiky ny fiainana ambona mana anao ny onjam-piainana mamely, ny arety mandringana koa etsy andanina zay zany, raha mbola anananao ny firaisana amin'ny Kristy, dia anananao mandrakariva foana koa ny fiadanana ao aminy. Io zany no anafarana ny kristiana hijoro hatrany amin'ny finoana, na inona ny trangan-javatra zay atrehina amin'izao fiainana izao zany. Ka dia ampaherezana ny zanaky ny fiangonana zany izay zavatra izay. Martin Luther koa dia manazava fa mitaratra ny fijeriny teolojiana azo fijaliana ny fahorian'ny mino ny tantaran'i Josefa sy Joba ao amin'ny Tesamena taloha, izay ahitanan'Andriamanitra mitondra ny tantara ary miaraka hatrany amin'ny olona ao anatin'ny sarotra, ary koa tompony teny farany amin'ny fahoriana rehetra izay mitranga amin'ny olony. Ankoatr'izany dia tsindriana ao anatin'ny teolojiany azo fijaliana ihany koa fa na dia eo aza izany hoe tsy maintsy mitondra fahoriana
ary tsy maintsy mitondra ny azo fijaliana isan'andro ny mino dia tsy mba mampitondra zay tsy zaka ny tompo, tsy mba mampitondra zay tsy zaka zany ilay Andriamanitra raitsika be fitiavana, tsy mba mampitondra atsika zay tsy zakatsika izy. Izay kendren'Andriamanitra amin'ny fahorian'ny mino dia ny fitomboana amin'ny fiainana ara-panahy, dia ny fiainana miaraka amin' Jesosy ka aharetana amin'ny fararana dia azy. Fitomboana amin'ny finoana zany no kendren'Andriamanitra amin'ny azo fijaliana zay atreny na izay entin'ny olony zany. Zany de arak'izay voalaza ao amin'ny Jakoba 1:7 hoe ny fizahan-toetra ny finoana dia mahatonga faharetana. Hoy Paul ao amin'ny Romana 5:8 hoe azafady, ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoa izay tia an'Andriamanitra, dia izay voantso araka ny fikasany raha teo. Zany dia mitona ny mino ahatoky ny fitondran'Andriamanitra mahasoa, eny fa na dia ao anatin'ny sarotra aza. Teny fampaherezana ho antsika kristiana rehetra amin'ny ady hatreny amin'ny valanaretina ankehitriny koa izany, zay teny fampaherezana ny mino matoky ny fitondran'ny tompo isika, eny fa na dia ao anatin'ny sarotra sy na dia miatrika fahoriana maro samihafa aza, satria manana ny fanantenana isika ao amin'ny Jesosy Kristy tompontsika. Amin'ny alalan'ny teolojian'ny azo fijaliana rery andriavana no azahoana ny fahorian'i Josefa sy Joba ao amin'ny Testamenta taloha, ary azahoana koa ny fahorian'ny mino ankehitriny amin'ny finoana ny teny fampanantenan'i Jesosy Kristy tompontsika manao hoe indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'ny zao tontolo zao izy. Zay ny voalazan'ny Jesosy Kristy zany ao Mateo 5:20 zany. Ny amehezako ity fampianarana itya dia ny hoe rehefa miteny zany ny zanaky Nefelema ny hoe ny azo fijaliana irery ihany no teolojianay, dia aoka ho tsarona fa ireto foto-kevitra 5 manaraka ireto no tafiditra ao anatina zany. Araka izay mifototra amin'ny fanazavana izay ataoko eto zany, fa afaka manamby koa moa zany anao raha ohatra ka mbola misy hevitra hafa, fa izay atolotra eto zany de reto hevitra 5 reto zany no voafoaka ao anatiny izany. Ny voalohany zany de ny hoe rehefa miteny ny zanaky Nefelema hoe ny zanaky ny azo fijaliana rery ihany no teolojianay, ny dikan'izay zany de zao hoe ny zanaky Nefelema dia mino sy mandray fa Jesosy Kristy dia ny maha-Andriamanitra azy sy ny maha-olombelon'azy dia nijaly sy maty ary nitsangana tamin'ny maty noho ny fahotany. Zay zany voalohany. Ny faharoa de hoe ny zanaky Nefelema dia mahita an'Andriamanitra irery ihany, dia ny fitiavany sy ny heriny mamin'ny voninahiny ao amin'ny azo fijaliana irery ihany, fa tsy ivelan'izay. Zay zany faharoa zay. Ny fahatelo dia ny hoe ny zanaky Nefelema dia mino fa ny azo fijalian'i Kristy irery ihany no miantoka ny famonjena azy, fa tsy niezaka na koa ny asa tsara zay ataony. Zay zany fahatelo zay. Zay no fahatelo. Ny fahaefatra dia ny hoe ny zanaky Nefelema dia manaiky fa tsy maintsy mandalo fahoriana izy eto amin'ity fiainana ity.
tsy maintsy miatrika fahoriana izy, nefa mino koa fa Jesosy Kristy zay efa nijaly no ny aminy dia miombo mpahoriana aminy ary mampandresy azy amin'ny fahoriana rehetra zay atrehiny ka ahitany hatrany ny fiadanan'i Kristy ao anatin'ny sarotra. Zay zany fahaefatra zay. Ary ny fahadimy farany dia ny hoe ny zanaky Nefelema dia mino fa Andriamanitra no mitondra ny tantarany zao tontolo zao sady tompony teny farany amin'ny zay rehetra mitranga amin'ny olony, ary noho izany dia manaiky ny fitondran'Andriamanitra mahasoa amin'ny zavatra rehetra izy, eny fa na dia tsy dia araka zay eritreretiny saina loatra aza aizany indrandray. Io zany fahadimy zany. Io zany ao ka ho tsaroantsika fa raha miteny zany hoe ny azo fijaliana rery any no teolojianay, dia izany hevitra dimy zany no vaovaoka ao anatin'izany. Afaka manampy koa ianao araka zay mety hitanao any zany no fanampin'izay, fa ireo zany dia tafiditra ao anatin'izay, ary zay ihany koa no afehin'ny fampianarana zay ataoko amin'ity maraina ity zany. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra rery any zay azatra hatramin'ny taloha indrindra ka mbola ho azy mandrakizay. Amen. Misaotra an'Andriamanitra arak'izany isika ahafahana nanolotra an'izay fampianaran'izay, ary zay no anjara zay hoentinay amin'ny fankalazana ny 10 taona ny vondrona zanaky ny fiangonana Loterana Malagasy. Dia mirary fampaherezana ho atsika zanaky ny fiangonana rehetrarehetra, ary mirary ihany koa ny fampianarana samihafa zay mbola andeha eto samby eo ambanin'ny fitarihan'ny tompo avokoa amin'ny alalan'ny fanahy masina, ka azahoantsika mianatra sy azahoantsika ihany koa mahazo hery amin'ny alalan'izay fampianarana rehetra zay atao eto zay.
Zangahare Babuze wahai Zangahare Babuze wahai Famizale Zale Marale Zangahare Babuze wahai Zangahare Babuze wahai Famizale Zale Marale Mapizali ngede guli Mapizali mana guli Undewe Vundewe Sishitavanya ya hayi Nasana ungai kabawu Undewe Vundewe Mapizali ngede guli Mapizali mana guli Undewe Vundewe Sishitavanya ya hayi Nasana ungai kabawu Undewe Vundewe Ngea kekanau zesusi Fila mina sifia danga Mbaide suwanga hairo Idubuki ya kamera nau Yake kanovoro nge masarana Ngea kekanau zesusi Fila mina sifia danga Mbaide suwanga hairo Idubuki ya kamera nau Fangi Paradiso fia danga Tisiri fili tisi zangwe Paradiso fia danga Avalia la landava Paradiso fia danga Tisiri fili tisi zangwe Paradiso fia danga Avalia la landava Paradiso fia danga Yake kanau zesusi Sishiri firizane Afalia la landava Sisi adi politike Paradisa la landava Via dana simbalane Yake kanau zesusi Avalia la landava Zangahare Babuze wahai Zangahare Babuze wahai Famizale Zale Marale Hivavaka hisika misaotra anao izahay ry Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masonao noho ny nanomezanao anay fotoana azahoanay indray mihay ny teninao amin'ny alalan'izao fampianarana soratra masiny zao misaotra anao izahay Jesosy satria tsy mamela anay hiady rery ianao amin'ity fiainany ity fa miaraka aminay ary mampahery anay mandrakariva amin'ny alalany teninao zao fampianarana soratra masiny zao de handraisanay hery lehibe tokoa azahoanay mampitombo ny finoanay sy mampiorona anay ka handrosoanay amin'ny tsara mandrakariva saotra Jesosy eo amen miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy nahazo sy nahatratra ity fahafolo taona ny vondrona zanaky ny FLM ity mirary soa sahady ihany koa
ho an'ny 10 taona manaraka. Misaotra ny mpandahatra zay nanome anjara anay, ka ny anjara zay nalahatry ny mpandahatra tam'izany dia ao amin'ny apokalipsy. Apokalipsy toko 2, ny andininy 7:10. Fampianarana soratra masina ao amin'ny apokalipsy toko 2, ny andininy 7:10. Fa izao tsara raha ny epistily iray manontolo no vakintsika mba mora ahazahoantsika ny hafatra ambaran'izany anjaratsika izany. Toy izao ny fivakin'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary sorato ho amin'ny anjelin'ny fiangonana any Tiatira. Izao ny lazainy zanak'Andriamanitra izay manana maso toy ny lelafo, ary ny tongony tahaka amin'ny varahina mangano hano. Fantatro ny asanao sy ny fitiavanao sy ny finoanao sy ny fanompoanao ary ny faharetanao, ary ny asanao farany dia be noho ny voalohany. Kanefa mananteny aminao aho, satria ianao mandefitra amin'ilay vehivavy Jezebela, zay milaza ny tenany ho mpaminany vavy, ka mampianatra sady manoloky ny mpanompoko hijangajanga sy hinana hena naterina tamin'ny sampy. Ary nomeko andro hibebahana izy, nefa tsy mety mibebaka amin'ny fijangajangana izy. Indro hampandamahiko eo ampandriana izy, ary izay mijangajanga aminy dia ataoko amin'ny fahoriana lehibe, raha tsy mibebaka amin'ny asandravehivavy izy. Ary vonoko amin'ny fahafatesana ny zanany, ary ny fiangonana rehetra hahalala fa izaho no mandinika ny voa sy ny fo, ary omeko araky ny asanareo avy ianareo. Fa aminareo zay sisa any Tiatira dia izay tsy manana izany fampianarana izany, sady tsy mba mahalala ny ataon'ireo hoe sain-dalin'ny Satana, de izao ny lazaiko, tsy ho vesarako entana hafa ianareo, kanefa izay anananareo de tany mafy mandra-piaviko. Ary zay maharesika mitandrina ny asako hatramin'ny farany dia omeko fahefana amin'ny jentilisa, ary iandry azy amin'ny tehim-bizy ka hanorotoro azy toy ny fanorotoro vilany tany, dia araky zay efa noraisiko tamin'ny raiko. Ary omeko azy ny kintana fitarikandro, izay manantsofina aoka izy hiaino, izay lazainy fanahy amin'ny fiangonana. Amen. Ny fanevany reformationa luterana napetraky ny ray aman-dreny Dr Martin Luther, izay ankafizy ny zanaky ny Efelem dia ny manao hoe ny azahoana famonjena amin'Andriamanitra dia fahasoavana irery ihany, fa tsy fahamendrehan'ny olona. Ny soratra masina irery ihany, fa tsy lovantsofina. Ny finoana irery ihany, fa tsy ny asany lalàna. Tazontsika mafy ihany koa nefa ny fampianarany soratra masina izay navohitra an'ireo reformatora izay manao hoe fa ny finoana nateraky ny fitiavana avy amin'ny fanahy masina dia mamokatra asa tsara, asa mpitiavana, ka ny finoana tsy misy asa dia maty. Ny amin'ny finoana miasa amin'ny fitiavana miseho amin'ny asa tsara no lohateny homentsika ity famelabelarana sy fampianarana ity eto. Ka ireo fiangonana 5 amin'ny 7 ihany no handalovatsika amin'ny fanazavana, satria misy tovitovizany amin'izy 5 ireo, fa tsy izy rehetra. Rehefa boky nosoratany Jaona Apôstôly noraisitsika, de hita sy miseho
ny maha-apôstôly ny fitiavana azy, ary tena azo ambara fa mampiavaka azy manokana izany raha manoatra ireo apôstôly sasany. Ka ny apokalipsy hoy ny mpandinika maro de tsy salasalana fa ijaona apôstôly no nanoratra azy. Io ilay apôstôly ny fitiavana. Toy izao ny hitondrantsika ny fanazavana, fitondrantsika ny fampianarana momba izany. Ny amin'ny fiangonana tany Tiatira sy ny hafatry ny tompo amin'izy ireo, ary ny fiainan'ny fiangonantsika izany ankehitriny. Satria anisan'ireo fiangonana 7 nahazo hafatra ny fiangonana tany Tiatira. Tsara raha mamintina fohifohy ireo zavatra nisy tany amin'izany toerana izany sika, tany amin'izany fiangonana izany sika, mba halalantsika ny tontolo nisy teo amin'ny fiangonana Tiatira io. Samy niaritra ny fahoriana sy fanenjehana ny fiangonana rehetra zay nandefasany Jaona ny apôstôly ireo taratasy ireo. Noho izany de tena faherezana ary famporosihana no nataony Jaona ny apôstôly ny tamin'izany. Tao Pergamosy dia nisy seza fiandrianan'ny Satana, zay toerana fanompoan-tsampy lehibe, natanjaka ary betsaka ny olona zay nirohotra tamin'izany. Ary nisy kristianina zay fantatra anarana no maty martiora tao. Niady sarotra ny fiangonana tamin'izany, ary niady tamin'ny fakapanahy maro samihafa, indrindra fa ny handa an Jesosy no tena eo no nanery eny fakapanahy azy ireo. Natanjaka tokoa izany ary ady mafy natrehan'ny fiangonana tao Pergamosy. Nisy ihany koa ny fampianarana sandoka izay nisisika tao amin'ny fiangonana, dia ny fampianarana Nikolaita izany, izay namela ny kristianina hihinana hena naterina tamin'ny sampy, izany hoe handray anjara amin'ny fanompoan-tsampy ary hijangajanga. Hitatsika izany araky ny apokalipsy 2 ny 7:7 sy ny 9:20. Ny ambadiky izany dia ny fampiharoharoana ny fivavahana mba ho fiarovatena ny sasany eo amin'ny fanenjehana. Ny fiangonana tao Efesosy kosa de saro-piaro tokoa amin'ny fampianarana, kanefa efa niala tamin'ilay fitiavana voalohany araky ny lazainy apokalipsy 2:9. Ny fiangonana tao Sardisy de nanana anarana ho velona, kanjo maty ihany. Apokalipsy 2:9. Ny fiangonana tao Laodikia de maty tsy nafana tsy nangatsika, kanefa natoko tena ho nanan-karena. Farany ny fiangonana tao Tiatira zay raisitsika dia hoy ny hafatra Andriamanitra tokony hiazona mafy ny finony amin'ireo fakampanahy ary mitoetra amin'ny fitiavana ny tompo mba hahatanteraka ny asa tsara. Tamin'ny taona 470 taorinan Jesosy Kristy, zay nanjakany Amperora Domitiany, dia Jaona nataony lazainy ny tenany hoe ny tompo sy Andriamanitra. Ankoatrin'izay dia nasainy nanangana ny sarin'ny tempolo tsampy
zay rehetra teo ary nasainy natao toy ny fomba rehetra ka namonona biby ny vavahana mihintsy izy. Fa izay kristianina tsy nanaiky izany dia napangaina ho mpanao heloka bevava ary mpamadika ny fitondram-panjakana. Nentina teo amin'ny fitsarana izay tsy nanaiky izany ary farafahamorany sazy voaray tam'izany dia ravaina ny fananana ray amamtolo, gadraina atao sestany ary matetiky mazana dia miafara amin'ny famonona. Raha atao indray mijery zany, ireo fiangonana ireo dia fiangonana niady tokoa, niady tamin'ny fangatsiahana sy ny fihemorana, niady tamin'ny fahajantilisana sy ny fampiharoharoana ny fivavahana, ka nila fananarana sy fampaherezana tokoa. Ny epistily rehetra ao amin'ireo fiangonana 7 zay nisoratany Jaona, nalefany Jaona ho an'ireo fiangonana 7 reo dia ahitana matetika mifarana na lazaina koa izy rehetra dia mifarana amin'ny fampaherezana sy ny teny fikasana ho an'izay mandresy. Ilay teksta anjaratsika Apokalipsy 2 ny 9:7 ho vakitsika manokana eto deja amin'ny anaran'i Jesosy. Fantatro ny asanao sy ny fitiavanao sy ny finoanao sy ny fanompoanao ary ny faharetanao ary ny asanao farany dia be noho ny voalohany. Fa izao nefa ho raisitsika tsy kelikely ireo zavatra nisy rehetra tao Tiatira zay lazainy epistily eto, ka ahitantsika ny fitiavana ny tompo miseho amin'ny asa tsara. Ity epistily ity no lava indrindra amin'izy rehetra, kanefa ny tanàna ny Tiatira no kely indrindra raha ampitahana amin'ireo tanàna voatanisy ireo. Napalaza indrindra ny Tiatira dia ireo fikambanany mpanao asa tanana maro tao an-tanàna. Matetika izy ireo mikambana ka manao lanonana fiaraha-misakafo, ary kanefa ao anatin'izany dia misy endrika maro samihafa amin'ny fanatitra jentilisa, misy fahalovana maro samihafa zay iainana ao anatin'izany. Heverina fa maro amin'ireo kristianina tao an-tanàna no mambra amin'izany, ka tsy maintsy nitondra fakapanahy ho an'ny maro. Tonga olana lehibe izany amin'ny kristianina. Zany fandraisana anjara teo amin'ny fiaraha-misakafo, amin'ny fitaoman-dratsy maro samihafa izany, ka tonga hatra amin'ny fijangajangana sy nandray ireo fampianaran-diso ny olona tam'izany. Ary io ny olana hitataratra eto amin'ity epistily ity. Jesosy zanak'Andriamanitra no manana ny fahalalana rehetra, manana maso toy ny lelafo, ka mahatsikaritra izay rehetra manohitra azy sy manao fahotana miafina rehetra. Fa na dia eo ary zany fahefany Jesosy tsara zany, dia mbola teny fangasitrahana no hitatsika eto amin'ity 7:20 amin'ny antsika ity. Nankasitraka ny asany fiangonana tao Jesosy, ny fitiavany, ny finoany, ary nahitany fandrosoana tsara ihany koa ny asany. Io asa vokatry ny fitiavana ny tompo sy ny finoana io ny tian'ny tompo asongadina. Izay lazainy hoe fantatro ny asanao.
izany teny izany de manambara fa tsy miafina amin'ny Jesosy ny asany olona rehetra ary ankasitrahany izany. Raha atao arabaky teny tsotsotra zao hoe fantatro ireo asanao ka tsy milaza ny asa sasatsasany ihany zany fa ny fiainana asa amin'ny fiainana iray manontolo, araky ny hita ao amin'ny Apokalipsy 12:12. Toy izao ny filazan'ny Korotianina 2:5 an'izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, fa isika rehetra de samy tsy maintsy ho hita toetra miharihary eo amin'ny fitsaran'i Kristy mba handraisan'ny olona rehetra izay zavatra nataony tenany dia araky izay nataony na tsara na ratsy. Ny fitiavana dia mifototra amin'ny finoana izay miseho koa amin'ny faharetana. Izany rehetra izany dia mifanaraka amin'ny lazainy Galatianina 5:5 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ao amin'ny Kristy Jesosy dia tsy mahasoa na ny famorana na ny tsy famorana fa finoana izay miasa amin'ny fitiavana. Io lay tsindrina tsara eto fa finoana miasa amin'ny fitiavana. Ny fikelezanaina dia manambara ny asa maro izay natao tamin'ny fanoloran-tena sy ny fisasarana tokoa. Nisy fiaretana tokoa izany, fiaretana amin'ny fanaovana ny asan'ny tompo, ary tsy asa atao hikatsahana famonjena fa asa atao noho ny vokatry ny fitiavana an'Andriamanitra. Andeo vakitsika ny Efesiana 2:5-10. Amin'ny anaran'i Jesosy, fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany, fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fandrao hisy rehereha, fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra raha teo mba handehanantsika eo aminy. Amen. Tsara ny hamaritana tsotsotra nilazainy soratra masina momba izany asa tsara izany. Ny asa tsara lazainy soratra masina dia maneho mivantana ny asa taony mino izay nandray an'i Jesosy ary miseho ivelany izany. Izany hoe vokatry ny fitiavany dia tsy voaafiny fa miseho amin'ny asa eny amin'ny fiarahamonina eny ivelany izany. Lazaitsika miverimberina io asa io fa tsy asan'olombelona, tsy asan'ny nofo, fa asan'Andriamanitra. Zany hoe asan'Andriamanitra mahatanteraka ny olona. Hoy ny filazan'i Jesosy izany ao amin'ny Jaona 4:9-20 ka hatramin'ny 9:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy ireo taminy, ino ny hataonay mba hiasana ny asan'Andriamanitra? Jesosy namalika nanao taminy hoe izao no asan'Andriamanitra dia ny hinoanareo izay nirahina. Ny fiangonana tao Efesosy dia nahitana lesoka noho ny fiovaovany ary niova toy izany ihany koa ny fitiavany. Fa ny fiangonana tao Tiatira kosa dia nanana fitiavana kanefa tao indray kosa no nahitana ny endrika maloto ny fitiavana. Nisy vehivavy nilaza ny tena no mpaminany. Io lay lazainy tenin'Andriamanitra eo mpaminany sandoka. Mitaona ny olon'Andriamanitra hijangajanga, hihinana hena aterina amin'ny sampy. Efa nanarina izany vehivavy izany, kanefa tsy nisy vokany izany,
ka hoy ny tenin'Andriamanitra eto ho avy amin'ny kapoka hanjo azy handamaka ambony fandrina noho ny aretina izy ary tsy mahazo fotoana hibebahana intsony fa ireo njangajanga kosa de mbola omen'Andriamanitra fotoana hibebahany ary ko afaka amin'ny fahoriana tokoa izy raha mibebaka. Hoy Jesosy, izaho no mandinika ny voa sy ny fo ary ny fahalalana momba ny olombelona de manambara izao. Ny vono no heverina fa fohy be ny fisainana sy fieritreretana fa tsy ny fihetsepo ihany. Toy izany ihany koa no ampiasaitsika malagasy raha milaza zavatra iray isika, ohatra omeko amin'izany zao lazao ahy hoe nizay rehetra ao am-ponao, ohatra fampiasany malagasy zany, na koa hoe fitiavana amin'ny vokatry ny fonao ve izao, ilazana ilay fo manambara ny zavatra any anaty tanteraky izany. Ny voa sy ny fo no heverina fa fohy be ny eritreritra lalina miafina indrindra ao amin'ny olombelona. Ka ny ambaran'i Jesosy fa izy mahalala ny fo sy ny vo dia azo adika mahitsy hoe Jesosy mahalala ny eritreritra hatramin'ny miafina indrindra. Mazava ho azy ny tian'ny tompo hambara noho izany fa fantany tsy misy miafina aminy ireo olona manaraka amin'ny fampianarana sandoka na ao anatiny miafinafina aza. Tsy misy miafina amin'ny Jesosy fa fantany avokoa ireo olona manaraka ny fampianarana sandoka na ao anatiny miafinafina aza. Ny andiny fahadimy amby roapolo, faefatra amby roapolo sy fahadimy amby roapolo dia ahitana ireo karazam-pahalovana teo amin'ny fiangonana. Fa izao tsisy rehetra no tratran'izany fahalovana izany fa nisy ihany nahajoro tsara manoloana ireo fampianaran-diso ny mpaminany maro samihafa, zay mpaminany sandoka zay natanjaka sy nanjaka tokoa tamin'izany. Ka hoy Jesosy amin'izy ireo, tsy ho vesara na entana hafa intsony ianareo. Ity entana ity de lazainy soratra masina fa io lay didy ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahadimy ambin'ny folo ny andiny fahavalo amby roapolo ka hatramin'ny andininy fahasivy amby roapolo. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa sitraky ny fanahy masina sy izay sy izahay tsy hampitondra entana mavesatra anareo afa-tsy izao zavatra tsy maintsy ho tandremana izao ihany, de ny ifadianareo ny hena aterina amin'ny sampy sy ra sy ny zavatra kendaina ary fijangajangana. Raha mahatanjo tena hifady izany ianareo dia ho soa. Araky ny hitatsika ery aloha de olana sy nandavy akambetsahany kristianina tokoa io fandraisana anjara amin'ny sakafo io, satria anjakany fomba jentilisa io indrindra nahatonga ny Paoly apôstôly nandrara mafy ny ho fihinanana ny hena aterina amin'ny sampy. Mampirisika hatrany ihany koa Jesosy mba hahajoro tsara amin'ireo efa nampianarina azy ny olona mandra-piavin' Jesosy indray eny amin'ny rahony lanitra. Nahazo teny fikasana izay maharesy araky ny lazain'ny tompo. Iza moa ireo lazain'ny tompo fa mandresy ireo. Ireo ilay nitana ny asan'i Jesosy hatramin'ny farany ka nahajoro hatrany manolona ny fakapanahy maro samihafa. Teo ihany koa ny fitaritany ireo fampianaran-diso tamin'izany fotoana izany. Ireo ny lazaina sady mpandresy no mitandrina ny asan'Andriamanitra. Rehefa tanteraky izany
dia omen'Andriamanitra fahefana tanteraka amin'ny jentilisa izany mpandresy izany. Fahefana omen'Andriamanitra any fiangonana ny kristianina izay mandresy dia ny hery ny filazantsara izay toriana maneran-tany. Ny famaranana ny epistily eo dia nahitantsika fa tsindriny Jaona apôstôly tsara, fa tsy ho an'ny Tiatira ihany izao boky izao, fa ho an'izay mandre amin'ny fotoana rehetra. Tsy ho an'ny fiangonana tany Tiatira ihany izao epistily izao, fa ho an'izay mandre amin'ny fotoana rehetra. Ahoana ary ny fiainan'ny fiangonana ankehitriny izay mandre tokoa izany tenin'Andriamanitra izany, izay mino an'i Kristy noho ny asa amin'ny fanahy masina mandresy lahatra ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy, dia tarihiny izany fanahy izany hanana fitiavana, dia fitiavana ny tompo ny fiangonana ary ny olona rehetra na ny mino na ny tsy mino. Izany finoana omba ampitiavana izany dia miseho amin'ny asa tsara sy asa soa izay atao amin'ny faharetana, satria isedrana fahoriana sy fakapanahy maro samihafa. Ny finoana nefa dia velomin'ny tenin'ny fahamarinana ka hitazonana ny fampianarana marina ny amin'ny tompo sy ny fiangonana. Mampitandrina ny fiangonana tany Tiatira ny tompo, ny ampaminany sandoka sy ny mpampianatra sandoka, mba hijoro tsara izy ireo ka tsy hamily ny fampianaran'ny fiangonana ho amin'ny lalan-kafa. Tsy hafa amin'izany ihany koa, fa mampitandrina antsika fiangonana ankehitriny Jesosy mba tsy ho voarebirebin'ireo mpaminany sandoka sy fampianaran-diso samihafa maro ankehitriny. Betsaka ny milaza ny tenany ho mpaminany ankehitriny, na vavy na lahy. Mety mahasintona ireny, nefa lazain'ny tompo ho fijangajangana izany toy ny fanompoan-tsampy. Mety mampirisika amin'ny fitiavana sy ny asa tsara samihafa ireo, nefa tsy miorina amin'ny famonjena izay nataon'ny tompo fa amin'ny fototra hafa. Ohatra, tantaran-drazana na tontolo misy azy eo amin'ny fiarahamonina, dia hitondrany ny fampianarany ka hamiliany ny fampianarana mariny fiangonana. Melohiny tompo izany, melohiny Jesosy izany. Nasintonahy ity nolazainy ray aman-dreny anankiray tao amin'ny Facebook fo vetivety zay. Zao no lazain'io ray aman-dreny io ao amin'ny Facebook. Ina ny mahatonga ireo televiziona tsy miankina manasa ireo olona dala milaza ny tena ny fampaminany na Andriamanitra ireny, dia efa nidina ambany ve ny fotom-pisainatsika eto Madagasikara. Tsy zao no amaly azy, fa isika tsirairay samy manana valinteny ny amin'izany. Raha ny finoana miasa amin'ny fitiavana no venti-kafatry ny soratra masina eto, dia ho fampitsahivana antsika ireo niaina ny fiangonana Luterana Malagasy hatrizay zany, indrindra ny ao amin'ny sampana fifoazana izay nitarihiny ireo ray aman-drenintsika. Ny fifoazana no ahitana mivantana n'ilay fahafoizan-tena vokatry ny fitiavana an' Jesosy. Hita ao amin'ny fampianarany fifoazana ihany koa ny fanoloran-tena amin'ny anjara asa mpanompona amin'ny fitiavana, tsy mitady ny azy, tsy mikatsaka ny ho tombotsoany manokana, fa miasa vokatry ny fandresen-dahatra ny fitiavany Jesosy. Aseho ao ihany koa ny fahaizana miaina ara-tsoratra masina, ka miseho amin'ny fiainany ivelany izany,
izay miseho amin'ny asa tsara ho eny amin'ny fiarahamonina. Izany no tian'i Jesosy lazaina amin'ny fangasitrahana amin'ny anjarantsika eto. Ka amerenan'i Jesosy, lazain'i Jesosy fa fantatro ny asanao sy ny fitiavanao sy ny finoanao sy ny fanompoanao ary ny faharetanao. Ary vintintsika amin'ny hoe ny finoana miasa amin'ny fitiavana miseho amin'ny asa tsara. Aiza ho aiza isika ankehitriny. Betsaka ny fankapanahy amin'izao fotoana mahaory izao noho ny fahasahiranana. Ataovy tanteraka aminao lay lazain'ny tompo hoe tany mafy izay anananareo mandra-piavoko ary izay maharesika mitandrina ny asako hatramin'ny farany dia omeko fahefana amin'ny jentilisa. Apokalipsy 2:2 5:20 ka hatramin'ny 4:20. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Hivavaka isika. Misaotranao zahay Jesosy Tompo noho ny izany fanomezanao anay, ny teninao, fampitsahivanao anay mandrakariva ny hijoroanay tsara manoloana ny fampianaran-diso maro samihafa. Misaotra Jesosy fa tsy mangina anao manitsy anay ho amin'ny fitiavana. Ary izay mandre izao fampianarana izao dia hihazona tokoa lay fampianarana efa nomenao azy ka hijoroany, ka hilazanao fa fantatrao tokoa ny momba azy sy ny asany ary ankasitrahanao izany. Saotra Jesosy Tompo. Amen. Afatsini anarana Jesosy dia Faty misy anarama fundi Afatsini anarana Jesosy dia Invezi yao Ikautavatu Kanefatina idatu Izana fapu Ivezi yao Ikautavatu Kanefatina idatu Izana fapu Afatsini anarana Jesosy dia Faty misy anarana fundi Afatsini anarana Jesosy dia Mamitaka mihitsy izao tontolo izao Ny manidia magito Zay tena sotsia Mamitaka mihitsy izao tontolo izao Ny manidia magito Zay tena sotsia Afatsini anarana Jesosy dia Faty misy anarana
sambarambe vanaumafuki yanaumanumbe izairini fukutuku dia sambarambe atimisi anaramafunzi Sambatini anaranau Jesusidiavo Atimisi anaramafunzi Sambatini anaranau Jesusidiavo. Martin Luther was a German friar in the early 16th century. He was dedicated to a religious life, but it drove him to deep spiritual despair. In 1507, Luther became a priest, and shortly thereafter he was offered a position to teach theology at the University of Wittenberg in Germany. By 1512, Martin Luther had earned his Doctor of Theology, spending the rest of his career in that position at the university. On October 31st, 1517, Martin Luther is said to have nailed his 95 Theses to the door of the All Saints Church in Wittenberg. These were 95 revolutionary ideas that served as the catalyst for the eventual breaking away from the Catholic Church and were later instrumental in forming the movement known as the Protestant Reformation. Luther's 95 Theses called for a full reform of the Catholic Church and challenged other scholars to debate with him on matters of church policy. Many of Luther's views the Catholic Church deemed heretical. His refusal to recant these views eventually got Luther excommunicated from the church in 1520. In 1521, after a month of hearings before religious and government authorities, Martin Luther was declared an outlaw, requiring his arrest as a notorious heretic. On his way to jail, Luther was kidnapped by masked horsemen, but it was a staged event by a wealthy supporter of Luther named Frederick III. The kidnappers ended up delivering Luther to the safety of Wartburg Castle in Eisenach, Germany. Remarkably, during a year of protective custody here at the castle, Luther performed the incredible feat of translating the Bible's New Testament from Greek to German. By 1534, Luther and his associates completed the translation of the Old Testament from Hebrew into German and published the entire Luther Bible. Luther's version of the Bible quickly became popular and influential, contributing to the development of the German language and literature. It also influenced other common language translations, such as William Tyndale's English Bible. So that's the story of Martin Luther, theologian, rebel, outlaw, Bible translator, and spark for the Protestant Reformation 500 years ago. Alleluia, Mati
Fisanino pianati Cristi la via la sia Fisanino pianati Cristi Mandika apa pasundusu vivitana yang bisa saraku sama terteni sikap Mandika apa pasundusu vivitana Saraku Isa